Idriss mpanendaka Raindany manodidina ny Hôtel de Ville Ambovalanana Ampasika ary ny Fokontany Manga taorian'ny fanendahana izay nataon'izy ireto tamin'ny vehivavy tao amin'ny Fokontany Ambovalanana ny Alahady fa 4 ny volana Mey izay nahazahoan'izy ireo vola, firavaka, vangovango ary ny poketra ny ramatoa dia nametraka velam-pandroka ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena boriboritany faharoa ny amin'ny fanenjehana ireto mpanendaka ireto. Idriss zay no anarana fiantsonan'ny Raindany amin'reto jiolahy reto. Lasa tamin'izany ny rojo volamena, vangovango volamena, poketra zay nisy vola ary mbola nisy firavaka ihany koa. Tao aorianan'izay dia napetraka ny velam-pandroka ny tohizana atsakany sy andavana ny fitadiavana ny maraina no maly any dia trateaka zany io Idriss io zay tena lohan'reto tambajotra na hoe fikambanan-jiolahy zany ao anatin'ny fanendahana dia rehefa tratra moa izy ary dia niaiky ny adisona sy ny fandikan-dalàna zay nataony izy ary nanondro koa ireo namana. Rehefa nanondro ireo namana izy dia tsy nihafahafa izay mpitandro filaminana atao amin'ny polisy-pirenena fa niomaly alina ihany dia nanatateraka ny fitadiavana sy ny fisamborana ireo naman'ireo ka tratra tamin'izany ny telo lahy. Andian-jatovo tsy manan-kalofany mpirenireny ireto manao ny asa fanendahana sy fandravana olona manodidina ny Hôtel de Ville Ambovalanana Ampasika sy ny Fokontany Manga izao. Ny polisy-pirenena eto amin'ny boriboritany faharoa tsy hijanona ny amin'ny famongorana ireto mpanendaka sy mpampiororo vahoaka ireto. Jiolahy Raindany mpanendaka, mpamakitrano, mpandroba manodidina ny Fokontany Tsararano ambany ireto tratran'ny polisy-pirenena ny Alarobia 30 Aprily tamin'ny resaka fanendahana finday sy rojo volafotsy. Ity amin'ny sary ity dia efa ao anatin'ny fikambanan-jiolahy amin'ny resaka fanendanana ary mitondra ny solona anarana hoe Toto. 20 volana avril teo izay nitranga tao Tsararano teo akaikin'le terrain atao hoe Minoka tokony tamin'ny 7 ora maraina monja dia nanao an'izany atao hoe fanendahana zany indray zany ity zazalahy izay vola voarajerena ny taonany dia 13 taona monja. Tamin'izay moa zany dia finday rojo volafotsy no very. Inona ny fitaovana ampiasainy? Antsy, kibay, vato. Mazava loatra fa misy namana moa izy tamin'izay. Tsy mipetrapotsy ny polisy-pirenena zay eto amin'ny polisy urbaine fa ny 17 volana avril teo dia voasambotra izy zany ny arivariva mihitsy no nahatratsarana anazy tao mabibikely. Zavatra tiana mariana eto dia efa mpamerikeloka ihany koa ity tanora izay 13 taona monja ity zany dia efa tena milona tanteraka ao anatin'izay fikambanan-jiolahy amin'ny fanendahana izay. Ankoatra ity fanendahana izay nahavoasambotra azy ny 30 volana Aprily ity dia manan-draharaha miisa 3 eto anivon'ny poste de police Tsararano ambony Itoto. Raha tamin'ny 14 Desambra 2024 anisany nandray anjara tamin'ny fanendahana vehivavy manodidina ny Fokontany Tsararano ambany vakiparitra C eo maro vonio izy. Nandritra izany dia vangovango volamena 15 grama 12 kara no lasan'izy ireo. Tao aorian'izay anisan'ilay jiolahy voatifitra tao amin'ny Fokontany Tsararano ambany ny 14 Febroary ihany koa izy saingy tafapiritsaka. Anisany namaky trano sy nangalatra finday tao Tsararano ambony ny 15 Aprily Toto. Izao kosa dia tratra ny velam-pandroky ny polisy-pirenena ka tratra ary atolotra ny fampanoavana. Nandritra ny fanadihadiana sy ny famotorana izay natao dia efa niaiky ny elo ny Toto
ary piray tsy kombakomba aminy ity tratra ny araka aminy ity. Ny polisy pirenena dia manao fanentanana trano an'ny vahoaka anomelo aranom-baovao maro-potitra sy ara-potoana amingorana ireto mpanao ratsy ireto.